miarabantsika rehetra indray tratranyty fotoanandroany itya mety fotoana maromaro tsika tsy niaraka teto a nanaraka ny fampianarana tsisikilema fa mino androany hoe manome fotoana ho antsika indray ny tompo afa-tsika tsy raray avy a andre indray zany afatra avy amin'ny tompo izany a satria zava-dehibe loatra nafahantsika mafantatra ary miaino a zay fampianarana tsy misy kilema izay a zay afahantsika mitombo ary mandroso hatrany ao amin'ny tompo a amin'izao vaninandro faran'izao a dia tena makasitraka feno an'ny tompo isika ny amin'izany fahasoavana lehibe zay omeny tompo zany a satria iza moa isika na ho antsika zay manaraka mivantana an'izao fotoana izao koa minao hoe mandray ianao ary voatatoko ny fananao anatin'ny zao fampianarana izao a zay anasana antsika tsy raray avokoa satria afaka manaraka koa isika tonga mivantana ety amin'ny manjakaray a isaky ny alarobia ariva amin'ny telo a da anasana antsika moa zany a ety Antananarivo a dia dotsika hitsangana dia hivavaka ametraka nyity fotoana tsy ampelantanan'ny tompo a hitsangana antsika dia hivavaka amin'izao fotoana izao. Alleluia. Raha eo makasitraka feno anao izahay a misaotra ny amin'ny fahasoavana indray zay omenao anay satria Andriamanitra ray zay tianay ianao a fahasoavanao tokoa Andriamanitra ny mbola maheto anay a fahasoavanao tokoa Andriamanitra ny mbola mampitoetra ary mampijoro anay tia merina ny voninahitra feno anao izahay Jesosy a tia kasitraka ny amin'ny famindraponao ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny fitiavanao a raha mbola manokatra nyty androandroany ity indray ianao ahafahanay mandre ary mandre zany afatra tsy misy kilema izany tompo tena voninahitra rehetra aoka ho anao reriany satria tia hanangana fiangonana ianao tia hanomana nay fiangonanao ianao ilay fiangonana tsy misy pentina tsisy kentrona tsisy kilema ary masina ozy ny teninao dia amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra ray a zay hoentin'ny mpanomponao dia manisy fanorenana mafy anay hatrany hatrany ianao Andriamanitra tena matsapa tokoa hoe tena voatany fananay tsy raray avy ary zany no ivavahanay Jesosy a amin'ity fotoanandroany ity mba teny ianao Andriamanitra ary amin'ny fanahinao any apita mba handraisanay an'izany teny zany mba tena tonga an'izany teny zany tena amaka tanteraka ny anatina ihany nizaniza mandre Andriamanitra ray na eto amin'ity toerana ity na anaraka mivantana an'izany amin'ny fotoana manaraka Andriamanitra ray tompo tena misaotra ny amin'izany fahasoavana lehibe izany ny voninahitra rehetra dia aoka ho anao reriany a ny fankasitrahana ny fanomezam-boninahitra ho anao ilay Andriamanitra eo amin'ny fiandriananao ho anao ilay Andriamanitra zay amboniny zavatra rehetra ho anao ilay Andriamanitra zay manana po ary tena tsy tia hitanay ho very tokoa makasitraka Jesosy eo anao ny dera mandrakizay alleluia amen tsika tiaka mafo any tompo a dia ndao hidera azy androany a andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka Jesosy no
raha mijery anao, raha mijery anao zao rehetra izao sy ny manodidina, reo kintana sy ny avona ririna lohan-taona sy zao rehetra izao Andriamanitra mahery no nanao azy ireo ka obiosiderao Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka. Raha mijery anao zao rehetra izao, raha mijery anao zao rehetra izao sy ny manodidina, reo kintana sy ny avona ririna lohan-taona sy zao rehetra Andriamanitra mahery no nanao azy ireo ka obiosiderao Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka. Isaorana ny anarany to, isaorana ny anarany to, isaorana ny anarany to avo indrindra, isaorana ny anarany to, isaorana ny anarany to, isaorana ny anarany to avo indrindra. Anarany tompo tilikambo mahery ny marina miezaka ho ao dia voavonjy ny anarany tompo tilikambo mahery ny marina miezaka ho ao dia voavonjy. Teraina ny anaranao tompo, teraina ny anarany to, teraina ny anarany to, teraina ny anarany to avo indrindra, teraina ny anarany to, terako ny anarany to, terako ny anarany to avo indrindra. Anarany tompo tilikambo mahery ny marina miezaka ho ao dia voavonjy ny anarany tompo tilikambo mahery ny marina miezaka ho ao dia voavonjy. Alleluia. Otsika nandratra ny anarany tokoa androany satria izy ilay manana anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Eo anatrehan'ny anarany no iankofany lohalika rehetra sy eken'ny lela rehetra fa izy lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Otsika iankohaka aminy dia ny aty an-tany dia fifankazatra aminy isika, iankohaka amin'ny anarany, iankohaka eo anatrehan'ny anarany androany. Alleluia, alleluia. Tsika dera ny anarany androany. Misy ny toanao fa tsy misy toanao lazao fa tsy misy ny toanao mpanjakana. O tena ilazan'izany amin'ny fotsika rehetra androany. Fa tsy misy ny
toanao fa tsy misy nitoanao fa tsy misy nitoanao mpanjakiana lazao zany deranao ao tompo mideranao ao to mideranao ao to deranao ao deranao ao to panjakianao lazaonya mideranao ao mideranao ao to deranao ao to mideranao ao to panjakianao car il n'y a personne comme toi 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 tu es le roi car il n'y a personne comme toi 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 tu es le roi nous t'adorons Seigneur nous t'adorons Seigneur nous t'adorons Seigneur nous t'adorons Seigneur tu es le roi nous t'adorons Seigneur t'adorons Seigneur nous t'adorons Seigneur nous t'adorons Seigneur tu es le roi tsika kafotoana tena iterahantsika ny andriamanitsika androany nyankoho feo anatrehany aoka izy tahotra azy anepotsika tsararay avy izy haja ho azy izy fiankohofana aminy sandrindra tomponay eo ianao ny andriamanitray ianao no ambony indrindra ianao no ankalazainay ianao no terainay ambony zavatra rehetra izay dia manondrika ny fonay eo anatrehanao izay dia manondrika ny momba anay rehetra ny aminay manontolo miankohaka tanteraka eo anatrehanao andriamanitra alleluia oka anao reriany no isandratra oka anao reriany no azo ny voninahitra oka anao reriany no mendrika ny fiderana rehetra alleluia alleluia alleluia
mamelany elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Halleluja, izay mamelany elokao, izay mamelany elokao, tsapanao ve zay, izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Alleluja, misaora ani Jehovah rehefa nahiko ary zay rehetra ato anatiko ary izay rehetra ato anatiko misaona ny anarany masina misaora ani Jehovah rehefa nahiko ary aza misy adinoinao mifitainy rehetra izay mamelany elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Halleluja, oh, 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 izay mamelany elokao zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Alleluja, famonjena feno anao, famonjena feno anao. Yeah, yeah, yeah. Izay namelany elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Alleluja, antsika tehaka mafany tompo androany. Alleluja, afaka mahasoerantsika dia saorana ny tompo araka ny tendra lafaly teo hoe afaka miverina indray sika tao anatin'ny herinandro vitsivitsy anaraka ny fampianarana tsy misy kilema zay tena fahasoavana no afahantsika manaraka an'izany satria ny tenin'Andriamanitra no afaka manisy fefiny amin'ny fiainantsika hoe afahantsika ho voaro ny amin'ny fampianaran-diso dia andaontsika androany hanokatra ny fotsika
na isika izay manaraka ihany koa aza manasa anareo zay anokatra ny fonareo ao anatin'ny fampianarana tsy misy klema. Ny loha hevitra reny isika androany dia mahakasika ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Dia andao anokatra ny fotsikitsika dia anaraka an'izay fampianaran'izay androany. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Dia mbola faly miarabantsika rehetra. De plus en plus, nous devons réaliser Hatrany isika dia mila mahatakatra la grâce que Dieu nous fait ny fahasoavana izay omeny tompo atsika d'être réunis ensemble. ny ahafahantsika ho tafiaraka ohatr'izao Au moins un jour par semaine mba farafaratsiny hoe indray isan-kerinandro et de venir dans sa présence ka afaka tonga eo amin'ny fanatrehany avec la foi dans nos cœurs. miaraka amin'ny finoana ao anatin'ny fotsika Car Dieu a des bons plans. satria manana drafitra tsara Andriamanitra. Nous ne voulons pas que ces rencontres soient des rencontres religieuses. Tsy tiantsika izao fihaonana izao raha fihaonana ara-pomba-pivavahana Et que nous venons là ka tonga eto isika par routine, amin'ny fahazarana comme c'était auparavant tahaka ny tany aloha dans ma vie, teo amin'ny fiainako quand j'allais, rehefa nandeha mivavaka ohatr'izao c'était la routine. dia fahazarana fotsiny Il fallait aller. satria hoe tsy maintsy mandeha fotsiny zany. Mais personne ne nous oblige. Fa ankehitriny dia tsy misy olona manery atsika Mais nous avons besoin de réaliser la grâce fa mila tonga saina ny amin'ny fahasoavana isika et de venir ka tonga eo amin'ny fanatrehany avec une attente dans nos cœurs. miaraka amin'ny fiandrasana ao am-potsika Réaliser que Dieu, le créateur de toutes choses, mba azonareo an-tsaina ve fa Andriamanitra izay namorona an'izao rehetra izao parler, dia tia miresaka amintsika, il aime parler à notre cœur. tiany miresaka amin'ny fotsika C'est une grâce exceptionnelle ary tena fahasoavana mahatalanjona anie zany d'entendre ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. mare hoe inona ny tian'Andriamanitra ambara amintsika tsiraray Et avy dans mon cœur, je suis reconnaissant ary ao anatin'ny foka tena feno fankasitrahana que le Seigneur a décidé de vouloir parler à son peuple fa nanapa-kevitra Andriamanitra mba hiresaka amin'ny vahoakany et d'entendre la voix de Dieu, ka mare ny feo an'Andriamanitra comprendre davantage sa parole. mahatakatra misimisy hatran'ny teniny C'est quelque chose d'extraordinaire que souvent on ne réalise pas. ary mahatalanjona ndraindray tsy takatry ny saintsika ny zavatra ohatr'izany On peut être tellement occupé à tellement de choses. fa ndraindray isika variana any amin'ny zavatra maro samihafa Mais je veux vous encourager fa za kosa tia hampirisika anareo en venant dans la présence du Seigneur, rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianareo vous puissiez avoir un cœur qui est dans l'attente. mba hanana fo ao anatin'ny fiandrasana ianareo Je vais rencontrer mon Dieu. hoe iaona amin'Andriamanitra aho, Je vais écouter ce qu'il a pour moi. iaino izay filazany ho ahy aho, Je veux recevoir ce qu'il a pour moi. te handray izay efa nomaniny ho ahy En aho. même temps, je viens avec un cœur qui est prêt à donner sa vie. Fa ao anatin'izany dia tonga miaraka amina fo izay vonona n'olitra ny aina aho, Donner sa vie quand Dieu nous confronte, manolotra ny aina amin'ny fotoana isika atrehan'Andriamanitra, quand Dieu nous remet amin'ny fotoana amerenan'Andriamanitra antsika eo amin'ny lalana. c'est extraordinaire. Tena mahatalanjona izany, Il faut ouvrir son cœur à cela. fa mila manokatra ny fotsika amin'izany isika, Seulement de venir pour entendre la voix de Dieu tsy hoe tonga mba hihaino feo an'Andriamanitra fotsiny ihany pour nous, izay nomanino et atsika, en même temps avoir la foi, fa miaraka amin'izany dia manana finoana, prêt à écouter, fa vonona isika hiaino confronté ho vohotsokotsina, par le Seigneur. ho vohotsokotsony tompo izy tenany. L'évangile nous encourage, Ny filazantsara dia mamporisika atsika, manangana atsika izy, mais nous remet sur la route. fa mamerina atsika eo amin'ny lalana ihany koa Et izy. cette confrontation, elle est Ary ilaina mihitsy io fiatrehana sy fanotsokotsona ny tompo atsika io. la parole de Dieu. Ny tenin'Andriamanitra Ce matin, encore, amin'ity marain'ity indray a, qui c'est qui a dit Amen? iza ny teny amainina teo? Hein? La saine doctrine. Ny fampianarana tsy misy kilema, J'apprends mianatra aho
J'apprends dans la parole de Dieu. mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra aho, J'apprends à connaître Jésus mianatra mahafantatra an' Jesosy aho vers sa parole. amin'ny alalan'ny teniny, Et il a un plan si merveilleux ary manana dravitra tsy takatra ny saina izy, qu'il veut qu'on arrive à découvrir. izay tiany raha mba ho fantatsika izany. Et en même temps pour nous affermir. Ary miaraka amin'izany ny ahatonga antsika hifahatra sy orina, On sait dans quoi nous croyons. fantatsika ny izay inotsika, On ne croit pas dans n'importe quoi. tsy minomino foana akory isika, Mais on sait en qui nous croyons et en quoi nous croyons. fantatsika hoe iza ny inotsika, rinona ny inotsika, Très important pour nous. ary zava-dehibe loatra ho antsika Si izany. l'Église pourrait... Merci. Si l'Église pourrait être fermement établie dans la saine doctrine, Raha ohatra ka mba tafahorina marina amin'ny fampianarana tsy misy clé moa ny fiangonana, certainement que nous pourrons terminer la course dia azo antoka fa vita ny hazakazatsika isika, et réfuter tous ceux qui veulent emmener les ka andavatsika an'ireo olona rehetra izay mitady hitondra C'est fahadisoan-kevitra. important de pouvoir maîtriser la parole de Dieu. Ary izany no antony mazava-dehibe mila aizantsika amin'ny fehetsarany tenin'Andriamanitra, Avoir en nous ka hananantsika ao lumière anatsika de l'Évangile. ny fahazavan'ny filazantsara, Pas oublier que dans les derniers temps, satria aoka tsy adinontsika fa mivanin'andro farany il y aura tellement de contre-courants dia maro areo rivo-panoerana pour détourner la vérité de l'Évangile. mba hamiliana ny famarinany filazantsara. Notre désir Ary izany no antony ny fanirianay que vous soyez fermement attachés à Jésus dia ny ahafahanareo hifamatotra mafy tsy mivaha amin'i Jesosy et que nous comprenions le plan de Dieu, ka takaranareo ny drafitr'Andriamanitra, la vérité de l'Évangile. dia ny famarinany filazantsara izany. Amen. Ce matin, nous allons parler pour un moment Amin'ity de la marain'ity dia resaka ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, pas sur la résurrection en tsy ilay général, fitsanganany tena maty amin'ny ankapobeny zany mais celle de Jésus. fa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. C'est bien sûr Mazava ho azy moa une doctrine fa fondamentale de la fampianarana fototry ny maha-kristianina mihitsy izy io, fondamentale de la chrétienté. fototry ny maha-kristianina, Et nous avons bien besoin de saisir cela. ary mila azontsika tsara izany. Dieu lui-même, Andriamanitra izy tenany par la bouche de son prophète, tamin'ny alalan'ny vavan'ireo mpaminaniny a annoncé la résurrection. dia efa nilaza dia nymelohany io fitsanganan'i Jesosy io, Non seulement sa venue, tsy ny fahatongavany ihany akory mais sa résurrection. fa ny fitsanganany ihany Si nous koa. lisons attentivement dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, Raha mamaky tsara ny Isaia 7:10 nous isika voyons comment le prophète Ésaïe, dia hitantsika tsara ny mpaminany Isaia qui parle de la part de Dieu, izay miteny amin'ny alalan'Andriamanitra, vient révéler des centaines d'années dia avant tonga hanambary izy anjato taona ny fahiny elabe comment Jésus allait mourir ny fomba hafatesan'i et Jesosy, bien sûr qu'il allait ressusciter. ary mazava ho azy fa hitsangana amin'ny maty izy. C'est très important. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, nous allons lire un Ary verset. zava-dehibe loatra zany ao amin'ny Isaia 7:10 hamaky andininy anankiray isika, Le verset 10, ny andininy 10, du verset 1 au verset 9, ny andininy voalohany ka hatreo amin'ny andininy 7, ça parle comment Jésus a voulu tout porter. dia miresaka ny aminy hoe nentin'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra, Il a été prêt à souffrir, à offrir sa vie en sacrifice. vonina ny jaly izy ka nolotra ny aino atao sorona. Mais le verset 10, Fa zao kosa ny andininy 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. nefa sitraky Jehova ny hanoritory sy hampangirifiry azy rehefa manolotra fanatim-panonerana izy, Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. dia ahita taranaka sady maro andro, dia zao ny lazainy hoe ary ny sitrapon'i Jehova dia ambinina eo an-tanany. Et le prophète parle de l'Église, Ary ny mpaminany dia miresaka ny amin'ny fiangonana, de ce que Jésus, comment il ouvrira la porte
pour le salut des ny hommes. amin'ny hanokafany Jesosy varavarana ho an'ny famonjena ny olona rehetra. Mais pour cela, il fallait qu'il ressuscite Fa mba hatateraka an'izany dia nila nitsangana tamin'ny maty aloha izy et qu'il devienne le chef de ka ho l'Église, tonga lohan'ny fiangonana izy, la tête de ce corps. lohan'io tena io. Donc c'était important Ka noho izany zava-dehibe loatra que Dieu lui-même raha toka Andriamanitra izy tenany annonce la résurrection. no nanambarany amin'ny fitsanganany Jesosy. Il annonce sa mort, il annonce ses souffrances, mais il annonce sa résurrection. Nanambarany fijaliana izy ary nanambarany fahafatesany ary rariny be raha nanambarany fitsanganany ihany Cela koa. vient nous rassurer. Ary zany zavatra zany dia mampahazo antoka Dieu antsika lui-même, le Père, fa Andriamanitra ray izy tenany mihitsy a parlé de son no Fils nilazany amin'ny zanany et il a parlé de lui ary niresaka momba azy izy a comme offrant sa vie en sacrifice et par la suite, par sa puissance, le ressusciter. fa nanolotra ny aino atao sorony izy ary tahoarinan'izay no ny heriny a dia nitsangana tamin'ny maty izy. Amen. Amen. Donc Dieu a parlé Ka noho izany Andriamanitra dia niteny et c'est la preuve, ary zany no pirofo sans même aller plus devant. ary na tsy mandeha lavitra kokoa noho izany Nous azy savons que isika quand Dieu parle, il met à exécution dia ce qu'il fantatsika dit. tsara fa rehefa miteny Andriamanitra dia tanterahany izay lazainy. Amen. Amen. Et nous pouvons être rassurés aujourd'hui, Ary premièrement, mila tena mahazo antoka aloha zany tsika voalohany indrindra par la parole que Dieu a déclarée. ny amin'ilay teny a izay nambaran'Andriamanitra momba ny zanany. Bien sûr que sa résurrection, Mazava ho azy fa ny fitsanganany a à laquelle nous croyons, izay inotsika vient soutenir dia tonga manohana sy manamafy que Dieu le Père avait déjà proclamé la résurrection de Jésus-Christ. fa Andriamanitra ray a dia efa nilaza dia nymelony amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Amen. Et Jésus est venu que exécuter Ary Jesosy zany dia tonga fotsiny mba hanatanteraka ce que Dieu lui-même avait établi. an'izay efa napetraka Andriamanitra izy tenany. Alors, quand on parle de la résurrection de Jésus, Ka rehefa miresaka amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy zany isika, c'est un petit peu au temps de Jésus lui-même, mety tamin'ny vanim-potoanan'i Jesosy Kristy mihitsy aza qui avait lui aussi annoncé sa résurrection. izay na izy ihany koa aza dia nanambarany fitsanganany. Et il y avait toutes sortes de groupes Ary dia nisy karazana nytoko maro a parmi les Juifs. tao amin'ireo jiosy zany. Il y avait des pharisiens, des Nisy sadducéens, an'ireo fariseo tamin'izany sy ireo sadoseo a, comme les sadducéens qui ne croyaient pas dans la résurrection, tahaka an'ireo sadoseo zao ne a, croyaient pas dans les anges. izay tsy nino ny fitsanganana ary tsy nino ny anjely izy Il ireo. y avait les pharisiens qui croyaient dans la résurrection. Fa ny fariseo kosa nefa dia nino ny fitsanganana. Donc c'était très important Ka noho izany zava-dehibe loatra que les apôtres, ho an'ireo apôstôly a à l'ouverture de l'Église, tamin'ny fisokafan'ny fiangonana auront à annoncer la résurrection de Jésus. dia nila tsy maintsy nanambara ny fitsanganan'i Jesosy Kristy izy ireo. Nous allons voir ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 16, verset 21. Ho jerentsika izay lazain'i Jesosy ao amin'ny Matthieu toko 5:20 andiny faraka amin'ny 20. Au verset 21. Matthieu toko 5:20 dia ny andiny faraka amin'ny 20. Dès lors, Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Hatramin'izany vao natorin'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany a Jerosalema izy a, ka ampijaliany olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoana ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Donc le Père a annoncé la résurrection de Christ. Ka noho izany ny ray dia efa nanambara fitsanganan'i Kristy a, Jésus lui-même, avant sa mort, bien sûr, annonce sa résurrection. ary Jesosy ihany koa ny alohan'ny nahafatesany dia nanambara ny fitsanganany ihany koa izy a. Extraordinaire que Jésus parlant à ses disciples, il le croyait. Tena mahatalanjona ihany rehefa mahita hoe niresaka tamin'ny mpianany Jesosy teto ary tsy mbola nino an'izany izy Ils ireo. n'ont pas cru à la résurrection. Tsy nino ny fitsanganana izy ireo e. C'est pourquoi ils étaient peureux, inquiets du départ de Azany nahatonga azy ireo natahotra sy nanany amin'ny hafatesan'i Kristy, ny amin'ny hafatesany eo amin'ny azo fijaliana, Et donc, l'évangile de Jean, chapitre 20, ary eo amin'ny filazantsarany Jaona toko 20 a.
Quand Marie de Magdala va au tombeau rehefa nandeha nakanepasany Maria Magdalena et qu'elle découvre bien sûr que Christ ary mazava ho azy mofo efa tsy tao tsony Kristy fa efa nitsangana tamin'ny maty, et elle vient l'annoncer aux disciples. dia lasa izy nanambaran'izany tamin'ny mpianatra. Le verset 8 nous dit Dia ny andinin'ny fahavalo milaza alors amintsika, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. ary tamin'izany dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Donc il fallait qu'il aille au tombeau, qu'il Ka noho voie izany nila nakanepasana izy mba hahita Jésus n'était plus présent fa efa tsy tao tsony Jesosy afin qu'il croie. mba hahafahany mino avy eo. Et le verset d'ensuite nous dit car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Aza mahatonga azy milaza eo amin'ny andininy fahasivy hoe fa tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy ozy izy. Et pourtant, comme nous venons de lire, Kanefa araka ny vakintsika teo et je vous donne encore une référence dans Luc chapitre 19, pardon 9, dia mbola omeko andiny anankiray ihany ianareo ao amin'ny Luka toko fahasivy and verse 18. on va lire à partir du verset 22. dia andao vakintsika manomboka eo amin'ny andininy faharoa amby Il roapolo. ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ny zanak'olona hijaly mafy ka ho laviny loha olona sy ny loha ampisorona mba mimpanoradalàna sady ho finoany, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Donc nous voyons que plusieurs fois Jésus a parlé de sa résurrection à ses disciples. Ka noho izany hitantsika fa imbetsaka mihitsy zany Jesosy ny resaka ny fitsanganany tamin'ireo mpianany. Et quand même cela, ils ne croyaient pas jusqu'à Kanefa na dia teo azy zany dia tsy nety nino mihitsy izy ireo raha tsy nahita maso. Ce qui fait que pendant tous les 3 ans que Jésus a fait avec ses Ary disciples, mitiko zany fa ny telo taona sy tapan'izay niarahan'ny mpianatra tamin'i Jesosy tao anatin'ny asa fanompoana. la chose capitale Dia izao hoe ny zavatra lehibe ary ny teboka lehibe indrindra, qu'ils avaient besoin de comprendre et de saisir était la résurrection ny de Christ. teboka lehibe zany izay nila azon'izy ireo sy takatry ireo indrindra dia ny momba ny fitsanganan'i Kristy. Mais ils n'ont pas Kanefa tsy azon'izy ireo zany compris, ils n'ont pas ary indrindra tsy ninon'izy ireo. Et par la suite, nous savons que bien sûr Jésus s'est apparu à Ary eux fantatsika moa tao aorianan'izay fa niseho tamin'izy ireo Jesosy après la tao résurrection aorianan'ny nitsanganany et a passé 40 jours avec ka eux, niaraka tamin'izy ireo nandritra ny 40 andro. leur expliquant les choses qui concernent le royaume. de Nanazava tamin'izy ireo ny zavatra mahakasika ny Il y a fanjakan'Andriamanitra. tellement de choses que Jésus leur avait parlé qu'ils n'avaient rien compris. Ary maro be tamin'ireo zavatra nitenenin'i Jesosy azy ireo no tsy azon'izy ireo. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, Ary tao aorianany nandraisan'izy ireo ny fanahy masina izay hitantsika eo amin'ny filazantsara ny c'est à ce Jaona, moment-là qu'ils ont commencé à dia comprendre. tamin'izay fotoan'izay izy ireo vao nanomboka natakatra amin'izay. Jésus leur a révélé Jesus then son revealed plan, Nambaran'i Jesosy tamin'izy ireo ny la drafiny, révélation de l'évangile. ny fanambaran'ny filazantsara. Et c'était ça ils étaient équipés de cette lumière. Ary nampitaovan'izay fahazavan'izay izy ireo Et ils pouvaient aller annoncer. ka afaka nitory ny filazantsara. the gospel. Donc Matthieu chapitre 27, Ka noho izany ny Matthieu toko fafito amby roapolo, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. ny andininy fafito amby dimapolo zany. Ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy koa dia mpianatra Jesosy. Izany lehilahy zany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy, dia nasain'ny Pilato omena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny fato ka nofonosiny ariry madinika madio, dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy, ary rehefa manakodia vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy le Maria anankiray ka mipetraka tandrifon'ny fasana. There, and the other Mary sitting opposite the tomb. Donc, à ce moment,
les pharisiens ont été avertis à Pilate dia tao aorianan'io fotoana io lasa nandeha nivorona kany amin'ny Pilato ireo lohampisorona sy ny fariseo que Jésus avait dit après 3 jours. fa nilaza Jesosy fa afaka teloana dia hitsangana amin'ny maty izy. Donc il va ordonner Ka noho izany dia nasain'izy ireo que le sépulcre soit gardé ambenana mafy ny fasana jusqu'au 3e jour. mandrapatonga ny andro fahatelo, Afin que les disciples ne viennent pas proclamer par la suite, mba tsotra ny hoe ilazan'ireo mpianatra zany ao aorianan'izay After, ou alors comme quoi qu'ils allaient déroger na le ihany corps, koa hoe sao angalarin'izy ireo vatamangatsiaka ny pour venir Jesosy. dire après finalement oui, il est ressuscité. Ka ilaza ny mpianatra ao aorianan'izay fa nitsangana tamin'ny maty he izy. has risen. Et alors Pilate a fait garder le Dia nasain'ny Pilato nambenana moa ny fasana. Mais tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu essayer de organiser Kanefa na inona moa nataony na nomaniny Prepared, ne pouvait pas arrêter le plan de dia Dieu. tsy nasakana ny drafitr'Andriamanitra izany. Et nous savons tous très bien Ary fantatsika tsara l'Écriture, rehefa mamaky ny soratra masina isika comment Jésus hoe toy ny ahoana ny tsanganan'i Jesosy, comment la pierre a été toy ny ahoana ny odona ny vato ka nisokafany izany qu'il est sorti du ary ny voany tao anatin'izany fasana la izany mort n'a pas pu le garder. ka tsy natazona azy ny fahafatesana. Ary fantatsika fa Jesosy Kristy Par sa résurrection tamin'ny alalan'ny fitsanganany démontre qu'il a triomphé du péché et de la mort dia naseho ny fanandresiny ota sy ny fahafatesana izy, et qu'il est vivant aujourd'hui. ary velona izy ankehitriny. Amen. Amen. C'est un élément absolument Ary zany dia singa lehibe loatra dans la doctrine ao anatin'ny fampianaran'i Kristy, parce que sans résurrection, satria raha tsy misy ny fitsanganana il n'y a pas de dia tsy misy ny famonjena. sans résurrection, Raha tsy misy ny fitsanganana pas de chrétien. dia tsy misy ny maha-kristianina. Amen. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Église commence. Dinina amin'izay aza ny zavatra mitranga tao aorianan'izay nanomboka ary ny fiangonana, Et les apôtres ary ireo apôstôly vont annoncer l'Évangile. dia hitory ny filazantsara izy ireo. The gospel. Ils vont annoncer l'Évangile. Hitory ny filazantsara izy Il ireo, y a un point important. ary misy teboka lehibe anankiray Il faut réaliser qu'ils ont prêché. ary ny zavatra mila fantatsika dia izao aza dinitsika fa jiosy ny torian'izy ireo Eux-mêmes étaient ary ny opposés jiosy anefa dia nanohitra à Jésus. nanohitra ny Jesosy. Donc ils avaient besoin de prêcher aux Juifs. Ka noho izany izy ireo nila nitory tamin'ny jiosy, Et bien sûr qu'ils avaient besoin non seulement de prêcher la mort, ary mazava ho azy fa tsy ny fahafatesan'ny Kristy ihany nila nitorian'izy ireo besoin de prêcher la résurrection. fa ny fitsanganany ihany The koa. resurrection of Christ. Parce que cela était comme un énorme problème dans la vie des Juifs. Satria tena olana lehibe teo amin'ny fiainan'ireto jiosy reto mihitsy ny hoe Que Jésus allait ressusciter. hitsangana amin'ny maty zany Jesosy. Dead. Ils pouvaient peut-être croire dans sa Mety mort, afaka niny fahafatesany ihany izy ireo, croire dans la résurrection fa zany hoe fitsanganana amin'ny maty zany Resurrection. était pour eux une folie. ho azy ireo dia tena hoe fahadalàna. Et donc les apôtres, quand ils sont partis, ils ont prêché la mort de Christ et ils ont prêché la résurrection. Ka noho izany ny mpianatra rehefa nandeha nitory dia nitory ny fahafatesan'i Jesosy izy fa ihany koa ny fitsanganan'i Jesosy. Quelques passages que vous pouvez aller vérifier. Ka meko andiny vitsivitsy nareo ahafahanareo manamarina an'izany na eto ihany koa ary tsika dia amaky andiny sasatsasany. 2, verset 24. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahefatra amby roapolo, Donc nous voyons que dans la première prédication de Pierre, hitantsika fa ao anatin'ny toriteny voalohany nataon'i Petera il ne va pas oublier la résurrection. dia tsy adinona nona ny momba ny fitsanganana, nanambarany amin'ny fitsanganana zany. Chapitre 2, Dia ao amin'ny toko faharoa verset 24, ny andiny fahefatra amby roapolo Of chapter 2. il dit dans sa dia izao no lazainy ao anatin'ny il toriteniny, parle aux Juifs, il a dit Dieu l'a ressuscité miresaka amin'ireo jiosy izy zany eto en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. In verse fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintaina ny fahafatesana satria tsy laitra nyjany ho azoniny izy. by it. Et ensuite, il va se référer à David. Dia ao aorianan'io izy dia anonona ny momba ny Davida, He mentions David, what Et, David et said. à partir du verset 25, il dit car David dit de lui.
dia izao no lazay manomboka eo amin'ny 5:20 fa Davida milaza azy hoe Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. mijery an' Jehovah teo anatrehako mandrakariva aho satria eo ankavanako izy mba tsy hangozozo aho. Au fait, il voulait montrer que David ne parlait pas pour lui-même. Ny tiany aseho zany dia zao hoe tsy niteny ho an'ny tenany manokany Davida Il parlait teto au sujet de Jésus. fa niteny amin'ny momba an'i Jesosy izy. Et il continue et il dit, Dia toizany ihany izy a verset 26, Andiny aussi faina mon amby cœur roapolo. est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein Andiny voie la faina amby roapolo. corruption. Dia izany ny falian'ny foko sy ny raviravon'ny lelako ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana fa tsy nafona ho any amin'ny fiaina tsy hita ny haiko ary tsy hamelan'ny ray masina ho tratran'ny lo Et au ianao. verset 29, il dit, Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. Dia izao no lazainy eo amin'ny 5:20 ry rahalahy aoka mba hilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy ka nalevina koa ary mifasany eto amintsika Comme il mandrak'androany. était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fiandrianana taminy fa izay ateraky ny kibo no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany, koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafohany amin'ny fiaina-tsita izy ary ny nofony tsy tratry ny en lo. disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Zareo tsara ny lazainy a, koa raha nahita raha teo izy ozy izy dia laza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafohany amin'ny fiaina-tsita izy ary ny nofony tsy tratry ny lo. Pierre dit à ces Juifs, Ka noho izany Petera zany dia nilaza tamin'ireo jiosy ce reto que David a parlé, zavatra izay nilazain'i Davida il ne parlait pas de lui, fa tsy niteniny amin'ny tenany il izy parlait de Jésus qui allait ressusciter. fa niresaka ny amin'ny Jesosy izay hitsangana amin'ny maty. Et il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Dia izany mahatonga azy milaza hoe izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelony izany izay rehetra. Le verset 34. Ny 5:30. C'est intéressant ce texte de Pierre. Mahaliana ihany a ty andinin'ny Petera ty a. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma Ny droite. 5:30 zany fa tsy Davida ny niakatra tany an-danitra kanefa hoy izy Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana. En d'autres mots, le Père a dit à son Fils, assieds-toi à ma Raha natao tamin'ny teny hafa zany dia izao no lazainy ray tamin'ny zanaka hoe mipetraha ianao eto an-tanako ankavanana. Nous voyons comment Pierre explique clairement Hitantsika zany eto fa hazavain'ny Petera mazava tsara. démontrer de la véracité de la résurrection de Jésus-Christ à tous ces Ny amin'ny famarinan'ilay fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tamin'ny reto jiosy Et reto. au fait, ce que David a parlé, Ary ny tena marina ireo zavatra lazain'i Davida rehetra ireo a s'est passé à Jésus. dia ireo indrindra no nitranga tamin'i Jesosy. On n'a pas vu la corruption, Tsy nahita fahalovana ny tenany a, on n'a pas pu le tenir. tsy nahavita ny azona azy tao am-pasana ny fahafatesana. Dieu le Père a dit à Jésus, Ary Andriamanitra ray dia niteny tamin'i Jesosy assieds-toi à ma droite. mipetraha ianao eto an-tanako Nous ankavanana. savons que dans l'épître de Paul, Ary fantatsika fa ao amin'ny epistilon'ny Paoly il dit qu'après la résurrection, après sa mort et sa dia hozy izy hoe tao aoriana ny fahafatesany sy ny fitsanganany a dia Andriamanitra nanandratra azy, il est assis à la droite du Père. efa mipetraka eo an-tanakavanany ray izy a. Il a donné un nom au-dessus de tous les Ary Andriamanitra dia nanome azy anarana ambonin'ny anarana rehetra noms. À travers de ce nom, ary io anarana io rery ihany on va être sauvé. no ahafahan'ny olona ho vonjena. saved. Amen. Donc, Pierre Amen. met clairement la chose à la Ka noho lumière. izany ampiariarian'ny Petera eo amin'ny mazava tsara zany a, Ce n'est pas de David fa tsy Davida rery, même qu'il parlait. tsy ny tenany Davida rery ihany no resany teto zany, Il a prophétisé, parlé de la part de fa Dieu, naminany avy tamin'Andriamanitra kosa izy de la résurrection de Jésus-Christ. ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Et Pierre et les apôtres au début de ce livre Ary des Petera Actes, sy ireo apôstôly hafa tany am-piandohan'ity boky ny asan'ny apôstôly ils ity a, mettent l'accent
sur la prédication de l'évangile, de la mort de Christ et de la résurrection. dia zao hoe fitorian'izy ireo filazantsara zany dia niompana kokoa tamin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Absolument important que ce point It was so soit important mis en avant. Ary zava-dehibe loatra ny anasongadinana an'izay teboka izay. Parce qu'aujourd'hui même, beaucoup de chrétiens ne réalisent Satria na dia amin'izao ankehitriny zao aza maro ny kristianina mbola tsy tonga saina loatra ny amin'izany la résurrection. hoe tamin'ny alalan'ny fitsanganana ny e 3 jours après la mort de Jésus. telo andro tao aorianany nahafatesan'i Jesosy Et que c'est par la résurrection que nous obtenons le salut. ary tamin'ny alalan'io fitsanganana io ne nahazontsika famonjena C'est e. ce que Paul dit dans son livre aux Romains. Zany ny lazain'i Paoly amin'ny bokin'ny Romanina e. Bien sûr, par la grâce, nous sommes sauvés. Bien sûr, il y a tellement d'autres choses. Mazava ho azy fa fahasoavana ny namonjena antsika sy misy zavatra maro hafa. Par la résurrection, tout tombait à l'eau. Fa raha vao tsy nisy an'io fitsanganana io dia tsy lavorary ary tsy nisy avokoa ny ambony rehetra. Rien ne serait disponible. Tsy nisy zavatra afaka nyraisin'ny kristianina teo na olona iza na olona iza satria na zany hoe maha-kristianina zany ara mety tsy nisy akory. Amen. Amen. Et non seulement que les apôtres ont parlé de cette résurrection constamment, Ary tsy vitany hoe reto apôstôly reto ihany a resaka mandraka harivan'io fitsanganana io a. l'apôtre Paul va parler de la Fa ny résurrection. apôstôly Paoly ihany koa dia niresaka momba an'io fitsanganana Allons io. lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ndao vakintsika ny Korintianina voalohany toko 5:10. Verset 1. Dia ny andininy voalohany. Je vous rappelle, frères, de l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy ny raisinareo sady iorenanareo izay hamonjena anareo koa raha tananareo tsara araka ny teny nitoriako taminareo raha tsy niny foana ianareo. in vain. Je vous ai enseigné avant Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra je l'avais aussi reçu. ilay noraisiko. Donc là, il dit que la première chose qu'il a enseignée, Noho izany izy dia milaza eto fa ny zavatra voalohany indrindra natolona nampianarina izy izy a. partager le reste de l'évangile, Mialohan'ny izaran'ny filazantsara ambiny rehetra zany a. je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Fa natolotro na nampianariko anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay niraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Donc Paul disait que l'évangile qu'il avait reçu, Ka noho izany Paoly eto dia milaza fa ilay filazantsara izay niraisiny quand il parle dans Galates chapitre 1er, comme quoi qu'il n'a pas appris quoi que ce soit de personne, mais qu'il a reçu. tsaronareo nga Paoly rehefa miresaka amin'ny Galatiana toko voalohany hoe tsy nandray ninninona avy amin'ny olombelona izy izy fa ny zavatra rehetra voarainy dia avy amin'ny fanambaran'ny fanamasina. La première partie de cette révélation qu'il a reçue. Dia hitantsika eto zany ny fanambarana voalohany izay voarainy Paoly tao aorian'ny fiovampony a. Et là, il vient décrire l'évangile. Dia eto izy a tonga hamaritra ny filazantsara. Describes the gospel. Première partie, la première chose que le chrétien doit vraiment maîtriser, comprendre, être éclairé. The first Zany hoe ny part zavatra of the gospel, voalohany indrindra tena mila azon'ny kristianina tsara sy mazava amin'izy ireo a. Christ est mort pour nos péchés. Kristy hozy izy maty noho ny Il a fahotantsika. été enseveli, Dia nalevina il izy est ressuscité le and he 3e. rose ary again. nitsangana tamin'ny andro fahatelo. C'est pourquoi quand on parle de la croix de Jésus-Christ, on ne peut pas parler simplement de ses souffrances et de Ary sa mort. zany no antony hoe rehefa miresaka ny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy tsika dia tsy afaka ny fijaliany sy ny fahafatesany fotsiny ny resahantsika Pour compléter l'évangile que Paul a reçu, fa hamenona ilay filazantsara izay niraisin'ny Paoly a. il doit parler de la résurrection de Jésus. Dia tsy maintsy niresaka ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy izy. Il parle de ses souffrances, parle de sa mort et parle de sa résurrection. Niresaka momba ny fijaliana izy, niresaka ny amin'ny fahafatesana izy ary niresaka ny amin'ny fitsanganany ihany koa izy. Verset 12. Ny andininy 12. C'est un point que Paul
explique ici, misy teboka vitsivitsy a zay azavain'ny Paoly eto qui est important pour nous de noter et de comprendre. zay tsara ny anamariantsika sy atakarantsika an'izany. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Now, if Christ raha Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy ny fitsanganany maty? Et Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Dia hoy izy Paoly fa raha tsy misy ny fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. hasn't risen from the dead. Et si Christ n'est pas ressuscité, Raha tsy natsangana Kristy ce que nous prêchons est en vain. dia foana ny toriteninay. Totally empty. In vain. It says empty. Et votre foi est aussi vaine. Ary foana koa ny finoanareo. Or vain. Amen. Si notre foi n'inclut pas la résurrection de Jésus-Christ, elle est vaine. Raha vao tsy ampidirintsika ao anatin'ny finoantsika zany fitsanganan'i Jesosy dia foana izany. Seulement que Jésus a souffert et est mort, Raha ohatra zany ka mino fotsiny sika fa nijaly sy maty Jesosy, mais c'est ça exactement ce que les disciples ont cru et s'étaient arrêtés là. Ils n'ont pas cru à la résurrection de Christ. ary reo roa reo indrindra fotsiny ihany ny non reto mpianatra reto fa tsy niny fitsanganana izy ireo. Notre prédication est vaine, notre foi Lasa est vaine, foana ny toritentsika, foana ny finoantsika, notre évangile est vain. ary foana mihitsy aza ny filazantsaratsika. Rien n'existe. Tsy misy ninona mitoetra. Tout ce qui s'est passé à Jésus, Zavatra rehetra nitranga tamin'i Jesosy, depuis son arrivée, son arrestation, ses souffrances, sa mort, hatramin'ny natongavany teto ambony tany, ny samborana azy, ny fijaliany sy ny ça fahafatesany, ne vaut rien. dia tsy nidika nininy zany rehetrarehetra zany. Si notre foi If our n'inclut faith pas la résurrection de Christ 3 jours après sa mort. Raha vao tsy ampidirintsika ao anatin'ny finoantsika ny fitsanganan'i Jesosy Kristy 3 andro tao aorianany nafatesany. Bien de prêcher ce que Jésus a fait, Ka noho izany tsara ny hoe mitory ny zavatra vitan'i Jesosy, did, c'est bien de prêcher la souffrance de Christ, tsara ny mitory ny fijalian'i Kristy, c'est bien de prêcher la mort de Christ, tsara ihany koa mitory ny fahafatesan'i Kristy, mais il faut inclure la résurrection. fa mila ampidirintsika ihany koa ny fitsanganana. C'est ça qui est les trois parties principaux de la croix de Jésus quand on parle de l'évangile. Satria ireo no ampahany telo izay lehibe indrindra amin'ny azy fijalian'i Jesosy rehefa miresaka ny filazantsara Et isika. puis, regardez le verset 19. Dia jereonareo ny 7:20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenaitsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Là, il parle de notre résurrection. Miresaka ny amin'ny fitsanganantsika amin'ny maty indray izy eto zany. Et regardez. Dia jerenareo. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Il est le premier. Izy ozy izy no santatra na ny voalohany. Amen. Amen. Les prémices de cette résurrection. Santatra io fitsanganana io. C'est ça que Paul explique ici. Zany ny hazavan'ny Paoly eto hoe. Si la mort est venue par un homme, Ary satria olona iray ozy izy nisehon'ny fahafatesana, aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. dia olona iray kosa nisehon'ny fitsanganany maty. Donc tout notre futur, Ka noho izany no avintsika ray manontolo mihitsy. toute notre espérance, Ny fanantenantsika ray manontolo mihitsy. bien sûr, c'est dans notre résurrection. Dia mazava ho azy fa ao anatin'izay fitsanganany maty izay avokoa. Et Paul dit, si nous n'allons pas ressusciter, Christ n'est donc pas. Dia hozy izy Paoly hoe ka raha tsy tsangana maty izay dia noho izany tsy natsangana koa ny izany Kristy e. Finalement, tout son Ka noho izany ty andiny Paoly ray manontolo ty zany. parle de l'importance, de la nécessité, Dia miresaka ny amin'ny mazava-dehibe de sy l'obligation ny maty tsy maintsy que notre foi inclut bien sûr la résurrection. ampidirantsika ao anatin'ny finoantsika ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Tout tombe à l'eau. Raha tsy zany a, Tombe à l'eau. dia foana avokoa ny ambony rehetra. Rien n'est plus valide. Tsy misy manan-kery intsony. nothing is valid Notre any longer. prédication est en vain Ny toritentsika dia foana si nous ne croyons pas dans la résurrection. raha vao tsy mino ny fitsanganana isika. C'est pourquoi dans
dans nos conférences et tout, nous parlons de la résurrection. Azany mahatonga antsika ao anatin'ireny conférence reny miresaka foana ny amin'ny fitsanganan'i Kristy Et en isika. parallèle avec la résurrection de Christ, on parle de cette vie de résurrection qui doit former part. Ary mifanindrin-dalana amin'izay fitsanganan'i Kristy izay dia miresaka foana ihany koa tsika ny amin'ny fitsanganana izay tokony tafiditra amin'ny fiainana maha-kristianina. Ne mélangeons pas les deux. Fa aoka tsy afangarontsika kosa izy roa. Our life. C'est en relation, mais nous ne mélangeons pas les deux. Mifandray izy roa fa aoka tsy afangarontsika izy roa. But don't mix the two. Donc, tout Resurrection va life. dépendre de la résurrection de Jésus-Christ. Ka noho izany zavatra rehetra dia miankina amin'ilay fitsanganan'i Jesosy Kristy. Notre prédication. Doritentsika. Donc, c'est un package. Ka noho izany paky anankiray zany Il y a io la a. mort de Christ, Misy ny fahafatesan'i Kristy a, ny fijalian'i Kristy a, ny fahafatesany ary ny fitsanganany. allons lire un petit coup dans Romains chapitre 1er. Dao vakitsika vetivety ao amin'ny Romanina toko voalohany a. Paul, serviteur de Jésus-Christ, verset 1. Andininy voalohany zany. On va aller jusqu'au verset 4. Treo amin'ny andininy faefatra eo. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Paul, a bondservant Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voantso apôstôly voatokana ao amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izay nampilazan'ny mpaminany raha teo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy famasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. from the dead. Qu'est-ce qu'on voit? Inona ny zavatra hitantsika? Jésus prouve Profony Jesosy qu'il est le fils de Dieu fa zanak'Andriamanitra izy par la résurrection. tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Zay ny ampianarin'io tenin'Andriamanitra eo antsika. Déclaré fils de Dieu Naseho zanak'Andriamanitra hozy izy a tamin'ny kery selon l'esprit de sainteté araka ny fanahin'ny famasinana résurrection d'entre les morts. tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Selon l'esprit de sainteté veut dire quoi? Io hoe araka ny fanahin'ny famasinana io midika Il inona a io? été à la croix Dia zaho hoe teo amin'ny hazo fijaliana izy sans péché. tsy nisy ota. Amen. Amen. Et c'est ce que la résurrection des morts prouve. Ary zay zany ny pirofo naseho amin'ny fitsanganany maty. Pardon, la résurrection de Jésus. Ny fitsanganan'i Jesosy miala C'est tsiny ce a. que la résurrection de Jésus démontre. Zany no aseho amin'ny fitsanganan'i Jesosy. Resurrection displays and proves Qu'il est déclaré fils de Dieu. Fa naseho zanak'Andriamanitra izy. Lui, il le savait bien sûr. Mazava ho azy izy nafantatra. Le Père a révélé à Pierre. Tu es le Christ. Satria ny ray dia efa nanambara tamin'ny Petera ka nahatonga an'i Petera nilaza hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra Mais c'est velona. la résurrection qui vient prouver, démontrer clairement. Fa ny fitsanganany tamin'ny maty amin'izay kosa ny tonga naneho marimarina mazava tsara that Jesus fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Il a été à la croix. Ary teo amin'ny hazo fijaliana izy Pur, sans défaut, saint, sans péché. dia lehilahy tsy nanatsiny, madio, masina ary tsy nisy ota. La paix a mis de ressusciter des morts. Azanona fa nitsangana tamin'ny maty. Ça, c'est l'évangile de Paul. Zany ny filazantsara amin'ny Paoly. Sûr que c'est notre évangile aussi. Ary mino fa zany ihany koa ny filazantsara Paul antsika. exprime cela clairement ici. Ary manazava an'izany mazava tsara mihitsy Paoly eto. Averiko vakina. Cet évangile, les Saintes Écritures, concerne son fils. Ity filazantsara ity soratra masiny ity dia ny zanany ozy izy. Né de la postérité de David selon la chair. Izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo Et déclaré fils de Dieu. ary naseho zanak'Andriamanitra. Humanité, divinité. Lafin'ny olombelona sy lafin'Andriamanitra. En la chair d'un homme, Tonga olombelona izy envoyé du Père. fa ny rany ray. On comprend? Azonareo a? D'accord? Ao a. C'est pourquoi Jésus a vécu
dans son humanité et en même temps sa divinité. Ary zany nahatonga an' Jesosy any hoe niaina maha-olombelona azy izy fa niaina amin'Andriamanitra azy ihany koa Mais izy la preuve de sa divinité se démontre ary dia niseho tokoa ny porofo mandriamanitra azy dans une vie pure. tamin'ny alalan'ny fiainana izay madio Et en même temps, ary niaraka tamin'izany il est déclaré fils de Dieu naseho zanak'Andriamanitra izy à cause de la résurrection. noho ny amin'ilay fitsanganany maty. C'est pourquoi sans résurrection, on ne peut Ary zany no atony hoe raha tsy misy ny fitsanganana dia tsy afaka manaporofo ninina isika. Inona no afaka porofontsika eo? Jésus est mort, Jésus est venu du Père, Hoe maty Jesosy avy tamin'ny ray izy dia avy eo tsy hita tsony. David est mort, Davida anie izao maty. David est parti. Dia avy eo lasa Davida nanjavona. departed. Mais Dieu vient déclarer Fa Andriamanitra kosa dia tonga mba hilaza Christ comme le Fils de Dieu. anambarany Kristy ho zanak'Andriamanitra. Declared to be the Son of God. Et c'est ça qui met un point à la ligne. Ary izay no mametraka ny tepoka sy ny midina an-dalana. Sa résurrection réfute toute autre compréhension ou déclaration. Ny fitsanganany no mitsipaka ny fatakarana hafa rehetra sy ny fanambarana hafa rehetra. C'est pourquoi sa résurrection vient nous prouver que celui en qui on a cru, il est bien le Fils de Dieu. Ary zany mahatonga ny fitsanganany manapirofo amintsika fa ilay ninontsika dia zanak'Andriamanitra tokoa. Son of God. Et Paul vient dire, je sais en qui j'ai cru. Ary Paul dia milaza hoe fantatro izay inoko. Je sais en qui j'ai cru. Fantatro izay ninoko izy. Par la résurrection, Tamin'ny alalan'ny fitsanganana je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. dia mino an' Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra aho. The Son of God. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, mais avant tout, il est le Fils de Dieu, et c'est ce que la résurrection démontre et prouve. He is Tompo the sy Son of God. mpamonjy izy fa mialohan'ny zavatra rehetra dia zanak'Andriamanitra izy ary zany anie no aseho sy porofon'ny fitsanganany. C'est pourquoi sans la résurrection, notre prédication, elle est vaine. Zany no atony raha tsy misy ny fitsanganana dia foana ny torotentsika. Elle est vaine. Foana Nous izy. avons cru en vain. Nino foana isika. Nous donnons notre vie en vain. Nanolotra ny aintsika foana Si isika. un jour, nous n'allons pas ressusciter comme Christ a ressuscité, étant les prémices de la résurrection. Raha ohatra ka ndray andro any isika tsy hitsangana tahaka ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty ilay santatry ny fitsanganany maty. Étant les prémices de la résurrection, il nous garantit la résurrection. Amin'ny mahasantatry ny fitsanganany maty azy dia manome toky antsika ihany koa izy fa hitsangana amin'ny maty isika. Il est le premier. Izy no voalohany. First one. Les prémices de la résurrection. Santatra ireo fitsanganany maty Ça ozy veut dire izy. qu'il y a d'autres qui vont suivre. Dika zany fa misy hafa ao anaraka ny aoriana. Il y Amen. a d'autres qui vont suivre. Vous et moi, nous allons suivre. Mbola misy hafa anaraka ao aoriana ao dia zaho sy anao no anaraka ao Nous aoriana ao. mourrons avant la venue du Seigneur. Raha ohatra ka maty mialohan'ny hatongavan'ny Tompo isika. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile. Paul parle aux Romains. Dans son premier chapitre, ses premiers versets, il établit cette vérité d'une manière. Ary dia napetraka Paoly mazava tsara tamin'ireo Romanina eto amin'ity Romanina toko voalohany ny andiny voalohany tia ny famarinany zany zavatra zany. Vous savez, quand on dit aux gens, Jésus est venu, il a donné sa vie, You know, when Hitanareo rehefa miteny amin'ny olontsika Jesosy tonga dia nanolotra ny ainy, il a donné sa vie, il est mort pour tes péchés. nanolotra ny ainy izy ka matiny amin'ny fahotanao. Jésus. Fa iza moa i Jesosy io? Vient-il? Avy aiza izy? Hein? Qui l'a envoyé? Iza ny Il a naniraka azy? déclaré comme quoi que c'est lui qui allait prendre le péché des hommes. Iza ny nanambara fa izy no hitondra ny fahotany olombelona. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne prouver. Ka noho izany misy zavatra tokony hanapirofo fa zanak'Andriamanitra tokoa Qui izy. prouve ça. Misy zavatra tokony hanapirofo an'izany. Alors moi je vais dire à quelqu'un, Jésus est le Fils de Dieu, mais moi je vais te montrer qu'il est le Fils de Dieu. Ianao te hiteny amin'ny olona hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra fa za kosa aneho aminao fa hoe iza marina io zanak'Andriamanitra io. Le seul, Satria izy no tokana. le seul Izy no tokana. qui est ressuscité des morts pour l'humanité. Izay nitsangana tamin'ny maty ho an'ny olombelona ray manontolo. Je peux te prouver cela. Ary afaka pirofoko aminao zany. C'est pourquoi notre doctrine, Azany no atony ny fampianarantsika. doctrine, Fampianarantsika claire
cœur clair. dia mila mazava ao anatin'ny fotsika zany. Tu vas aller parler à un arabe, par exemple. Iresaka amin'ny arabo ianao ohatra dia hiteny aminao izay Jesosy zanak'Andriamanitra fa zava-misy marina anio dia anontany anao zavatra be dehibe izy dia inona ny avalinao? Ah, il est Nitsangana tamin'ny maty izy. Ah, il est ressuscité. Nitsangana tamin'ny maty izy. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Zanak'Andriamanitra izy. Amen. Amen. Par la résurrection, je lui démontre. Fa amin'ny alalan'ny fitsanganany kosa dia asehoko azy Christ est le Fils de Dieu. fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Christ est le Fils de Dieu. Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Amen. Amen. Par la résurrection. Tamin'ny alalan'ny fitsanganana. Gloire à Dieu. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Chapitre 6. Chapter Toko 6. fahenina. Nous allons lire le verset 3. On va dire 3 jusqu'au verset 5. Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy zany. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Or do you not Tsy know that fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa raha niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany ihany koa amin'ny fitsanganany. in the likeness of his resurrection? Amen. 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 Résurrection de Jésus. Fitsanganan'i Jesosy. Amen. Amen. Le fait que nous devenions un, que nous sommes un avec lui et que nous pouvons Ny fitsanganan'i Jesosy dia mitarika antsika ho iray aminy ka tonga antsika afaka higoka ny zavatra rehetra. Everything. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ That's why Ary zany mahatonga ny fitsanganan'i Jesosy Kristy io va pouvoir maîtriser mila voafehantsika tsara zany loha hevitra izany. Izany fampianarana zany. dans Romains chapitre 4. Ao amin'ny Romanina toko fahaefatra. Verset 23. Andininy fahatelo amby roapolo. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. now it was Il parle d'Abraham. Resaka ny Abrahama izy zany eto nefa tsy ho azy ihany na noratana fa nisaina ho azy izany À cause de la foi a été déclaré juif. izay noho ny finoana dia nisaina famarinana ho azy izany. Mais c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Fa ho antsika izay anisana an'izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, from the dead. Qui a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho an'ny fanamarinana antsika. Et Romains chapitre 10 verset 9 nous dit, Ary Romanina toko fahafolony andininy fahasivy dia izao no lazainy amintsika. si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. En d'autres mots, qu'il est mort pour toi n'est pas suffisant. Raha miteny hafa zany dia izao raha mijanona hatreo amin'ilay hoe maty ho anao fotsiny izy dia tsy ampy izay. Ton salut dépend dans ta foi, Fa ny famonjenanao dia miankina amin'ny finoanao In your faith, dans qui Jésus amin'ny maha-izy azy an'i Jesosy. est et que Dieu l'a ressuscité. Ary Andriamanitra nanangana azy tamin'ny Il maty. est vivant maintenant Ary aujourd'hui. dia velona kosa izy ankehitriny. Il n'y a pas de salut. Tsy misy famonjena Ne crois pas que Christ est ressuscité des morts. raha vao tsy mino isika fa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Même si tu crois qu'il est Eny vivant, na dia mino azy ianao fa velona izy. toi,
ary maty ho anao Pas dans sa résurrection, il n'y a pas de fa raha tsy mino ny fitsanganany kosa ianao dia tsy misy famonjena, pas de salut. tsy misy famonjena. 1 Pierre chapitre 1er. Petera voalohany a ny toko voalohany. Pierre chapitre 1er, Petera voalohany toko voalohany verset 3. ny andinin'ny fahatelo. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ. Isaorana ane Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny habeny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny Through the maty. resurrection of Jesus Christ from the dead. Donc Dieu nous a sauvés Noho izany a namonjy antsika Andriamanitra pour que nous puissions avoir en nous une espérance vivante. mba hananantsika fanantenana velona ao anatintsika. C'est-à-dire Izany hoe que nous serons ressuscités pour parvenir à la gloire éternelle. izany hoe atsangana zany isika mba hatratrarantsika ny voninahitra mandrakizay. Et tout ça n'est que possible Ary tsy tanteraka anefa zany rehetra par la zany résurrection de Jésus. raha tsy tamin'ny fitsanganan'i Jesosy, Il est ressuscité. satria efa nitsangana izy. Chapitre 3, verset 21. Toko fahatelo a ny andinin'ny faraka amin'ny roapolo. Ny Petera voalohany any zany a. Toko fahatelo andinin'ny faraka amin'ny roapolo. Cette eau, Io rano io en parlant de Noé et de l'arche, miresaka ny Noa sy ny samby fiara zany izy eto a. baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Io rano io izay namonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena n'io tandindona io, tsy ny fanesorana ny faloton'ny nofo anefa fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Izay eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra fa efa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Assis à la droite de Dieu. Efa mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra izy Il a toute autorité. ary manana fahefana rehetra izy. Amen. Après sa résurrection, Izany taorianany il nitsanganany est élevé à sa droite. dia nasandratra Andriamanitra eo ankavanana izy. À sa droite. Nasandratry ny ray teo ankavanana izy Autorité. ary manana fahefana rehetra izy. Il devient le chef de l'Église. Izany mahatonga azy ho lasa lohan'ny fiangonana Tout est en lui. ary ny zavatra rehetra dia ao aminy. Je vous donne un dernier verset. Meko andininy ray farany nareo a. Corinthiens chapitre 5. Korintianina faharoa ny toko fahadimy. Verset 14. Andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Fa ny fitiavan'i Kristy ny manery anay satria izao no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy natsangana hamonjy azy. Et quand nous voyons tout le contexte de la souffrance de Christ, de la mort de Christ, de la résurrection de Christ, Ary rehefa mijery ny votoatin'ny fijalian'i Kristy isika sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany nous constatons un plan extraordinaire. dia mahatsikaritra drafitra mahatalanjona isika. Un plan tout arrangé pour nous. Drafitra tsara rafitra ho antsika, Pour nous qui croyons. ho antsika izay mino. Un plan exceptionnel. Tena drafitra mahatalanjona. Dieu ne nous appelle pas à Ary izany mahatonga an'Andriamanitra miantso antsika tsy hainantsika ho antsika manokana. reconnaissance
extraordinaire dans notre fa hananantsika fankasitrahana lehibe ao anatin'ny fontsika. Gratitude in our Nous hearts. venons de voir que notre salut vient à cause de la résurrection de Christ. We've Notre just seen- justification vient à cause de la résurrection de Christ. Et toute autre chose. Eto tsika dia vao nafantatra fa ny fanamarinana antsika sy ny famonjena antsika dia avy amin'ny fitsanganan'i Kristy avokoa izany rehetra izany. Extraordinaire. Ka noho izany dravitra mahatalanjona ny ananan'Andriamanitra. Le plan de Dieu se termine par la résurrection de Christ Ka noho izany io drafitr'Andriamanitra io dia nijanona hatreo amin'ny itsanganan'i Kristy et son élévation dans la sy ny gloire. nanandratana azy ho any amin'ny voninahitra. Assis à la droite du Père. Napetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra Autorité. ka manana fahefana rehetra Dans le izy. chef de toutes choses. Ary izy no ambonin'ny zavatra rehetra. Izy ny lohan'ny fiangonana. Amen. Quelle grâce que nous avons. Ary fahasoavana toy ny ahoana re zany ananantsika zany. Quelle reconnaissance que nous avons besoin d'avoir quand nous constatons ce plan de Dieu. Fankasitrahana manao ahoana reny tokony hananantsika ao anatsika rehefa mahatsikaritra an'izany drafitr'Andriamanitra izany isika. C'est que même si on ne l'a pas vu, Ary mahafinaritra dia izao hoe na dia tsy hitantsika tamin'ny masontsika azy izany. par l'œuvre de son Saint-Esprit dans notre Amin'ny cœur, alalan'ny asan'ny fanahy masiny ao am-pontsika izay mijova volombelona amintsika. nous sommes des enfants de Dieu, Fa zanak'Andriamanitra isika. que nous participerons à sa gloire. Ka handray anjara amin'izany voninahiny izany isika. C'est un plan extraordinaire. Tena drafitra mahatalanjona anie zany e. On ne peut pas continuer à prendre notre vie dans nos mains. Zany mahatonga antsika tsy tokony hazona ny fiainantsika ho antsika manokana ka hanao an'izany amin'izay tiantsika hanaovana azy. À notre pied la Satria lasa ohatrany hoe manitsakitsaka ny fahasoavan'Andriamanitra isika raha izany. pas rendre à Dieu Tsy afaka manolotra an'Andriamanitra isika dans un sens ce que nous lui devons. an'izay tsy maintsy atolontsika azy. Tsy haiko raha tsy dia mazava tsara ny tiako tena lazaina fa mino fa azonareo ny tiako lazaina. Appelé Isika dia nantsoina à lui donner notre vie. hanolotra ny aintsika e. Zay zany. C'est un plan extraordinaire. Tena drafitra mahatalanjona anie zany e. Drafitra mahatalanjona. Grâce soit rendue à Dieu. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra. Et nous sommes ce que nous sommes Ary matoytoy izao isika par la grâce de Dieu. dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Et nous avons eu la grâce Ary dia nandray fahasoavana isika sauvée. dia niovonjena. Amen. Amen. Et on retourne. Dia miverina isika. C'est ce que Paul vient dire. Izao no lazain'i Paoly a. On va vivre pour celui qui est mort et Dia ressuscité. ho velona ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy atsika isika. Mes frères et sœurs, Raha lasy anabavy a, je crois que le Seigneur, mino aho fa ny tompo a, Lord, au fur et à mesure que nous entendons la parole de Dieu, arakaraka ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, qu'est-ce que nous ressentons? inona ny tsapantsika ao anatin'izany? Que nous ressentons, c'est simplement quelque chose qu'on connaît là? Inona ny zavatra tsapantsika marina sa hoe mitoetra ho fahalalana ao antsika fotsiny io? Et qu'il nous faut maîtriser? Ka hoe mila voafehantsika tsara izany? N'est-ce pas plutôt le don Fa de moa ve tsy mitahaka ny tokony halorantsika ny aintsika io? giving and releasing Ho valiny. in return for that? en retour de tout ce plan merveilleux que Christ a établi? Ho valiny ilay drafitra mahafinaritra izay natolotry ny tompo atsika. Nous allons continuer à garder notre vie, faire ce qu'on veut avec, Are we going avoir to notre propre Mbola hitohizona ny fiainantsika ve isika hanana ny fomba fijerintsika manokana, lives and compréhension preserving des our choses? lives? hanana ny fandikantsika zavatra manokana sy ny fatakarantsika manokana? Amen. Amen. Notre soumission à Dieu, Ny fanekentsika an'Andriamanitra, notre vie. ny fiainantsika, In our ny life. fiainantsika. Chaque prédication Ny toriteny tsiraray que avy nous pouvons entendre izay afaka renesintsika Listen to. est un appel de Dieu. dia antson'Andriamanitra avokoa izy ireny. Nous ne sommes pas là pour remplir notre coco. Tsika zany tsy tonga eto hameno ny saintsika sy ny fahalalantsika. Si vous saisissez l'esprit de l'évangile, Fa raha azonareo tsara ny fanahy ny filazantsara, Gospel. vous allez comprendre qu'est-ce que l'évangile
veut faire dans votre vie. dia ho azonareo ihany koa hoe inona ny tia ny fanahny filazantsara ho tanterahany eo amin'ny fiainanareo. Et qu'on ne peut plus garder notre vie. Ary tsy afaka miazona ny fiainantsika intsony isika ho atsika. Raha lahy sy anabavy a, Sisters, Ce matin, on peut voir, amin'ity maraina ity isika afaka mahita il y avait des besoins. fa misy filana eo. Qu'est-ce que le monde fait avec leurs besoins? Dia inona ny ataon'izao tontolo izao eo anatrehan'ny filana izy ireo? Qui ils peuvent espérer Iza no afaka inoana izy ireo leurs besoins? ao anatin'io filana ananan'izy ireo io, ao anatin'ny mosary izay andalovany, Par they leur struggle. détresse, ao anatin'ny fahoriany sy ny adiny. rien. Tsy afaka manantena ninninona izy ireo, Personne. tsy manana nizana izy ireo. Nous, Fa isika kosa, ce matin, hitantsika tamin'ity marain'ity, pourquoi? Why? inona no Pourquoi antony? est-ce qu'on peut, avec Nahoana isika no afaka miaraka amin'ny fahazonantoka, dire aux chrétiens, afaka milaza amin'ireo kristianina besoin, hoe raha misy tsy ampy eo aminao, on va faire confiance au Seigneur dia tokony tompo isika pour ton besoin ho an'io tsy ampy eo amin'ny fiainanao io, et vivant. satria velona Jesosy, Alive. C'est parce qu'il est vivant. satria velona izy, Il est vivant. velona izy. C'est pourquoi on a la foi pour pouvoir encourager les chrétiens Azany mahatonga antsika manana finoana afaka ampaheriny kristianina dans leur persévérance. ao anatin'ny finoana sy ny faharetana izy ireo. Pas dans quelqu'un qui est venu, qui est mort et qui est Ny encore finoantsika zany dia tsy ao amina olona anankiray hoe tonga fotsiny izy dia maty ary nijanona tao am-pasana, de Dieu. fa ilay zanak'Andriamanitra no inoantsika. Croit dans sa mort, Mino ny fahafatesana isika dans sa résurrection. ary mino ny fitsanganana isika, Et on croit qu'il est vivant ary mino isika éternellement. fa velona mandrakizay izy, Et il ne va pas changer. ary tsy hiova mandrakizay izy. Amen. Amen. Le commencement et la fin. Izy ny fiandohana ary izy ny fiafarana. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on doit chanter. I don't know Il if est that- le commencement ou bien est-ce qu'il a ni commencé. Tsy haiko hoe izany ve ny tokony ho hirantsika hoe izy ny fiandohana sa hoe tsy nanam-piandohana akory azy izy, tsy nanam-piandohana izy. Mais bon, on va continuer à chanter. Fa tsy maninona mbola hitohiran'izay hira izay ihany tsika. Il est éternel. Mandrakizay izy, Il est depuis je ne sais pas quoi. efa hatrizay izy. Amen. Allons se lever. Dao tsika araka hitsangana. Pour nous de remercier Jésus pour ce qu'il a fait. Fotoana angamba izao afaka hisaorantsika ny tompo any amin'ny zavatra izay vitany ho antsika. Alléluia. Alléluia. Mino fa tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay a, izay isaorantsika ny tompo a, satria tena niteny tamintsika ny tompo indray androany, ahafahantsika tena mbola mandroso, ahafahantsika mbola manolotra bebe koa hatrany ny aintsika, tsy azonatsika ny amintsika intsony, satria velona ilay Andriamanitra, ilay Jesosy izay inoantsika. Dia tena misaotra ny tompony amin'izany fahasoavana lehibe izany izay ahafahantsika mandre izany teny izany a. Doantsika hitsangana dia hiran'izany izany hoe fantatro izay inoko a sy ny fitiavany ahy a. Alleluia. Fantatro izay inoko sy ny fitiavany ahy, miadana ny foko misindany ahy ahy, fantatro izay inoko sy ny fitiavany ahy, miadana ny foko misindany ahy ahy, mety ovy izao dia
afatsy anay, ianao ty ahy, tsy miova fa mandrakiza ty ianao, ianao ty ahy, kanao fona izao rehetreza, tompo latia ianao, fantatro izay noko sy ny fitiavanya, miadana ny foko, misidany ahia, mety ovy izao rehetra izao, tompo afatsy anay, ianao ty ahy, tsy miova fa mandrakiza ty ianao, ianao ty ahy, kanao fona izao rehetreza, ombola ty ianao, ombola ty ianao, ombola ty ianao. Raha eo mankasitraka anao izay, sotrany amin'ny teninao zay manazava ary tena manazava ny lalanay tokoa tompo amin'izao azakazaka zay apetraka ao manoloananay zao, tena tsapanay tokoa tompo hoe tsy mandeha anjambany fotsiny izahay, fa eo tokoa ny teninao Andriamanitra ray, tahaka ny teny zay ndrenesinay tamin'ity andro androany ity, hoe velona tokoa ianao Jesosy, ary ananay antoka tokoa zany tompo, atonga anay tena andeha marina ary tsy anana ahiahy intsony Andriamanitra ray, fa velona ny mpamonjy anay, sotra Jesosy io. Tena mankasitraka tompo ny amin'ny fahazavan'ny teninao, ny amin'ny fanambaranao zay hoentinao anay fiangonanao, ary tsy tapaka ianao manambara an'izany aminay, tsy tapaka ianao manazava anay tsirairay avy, sotra tompo satria fantatray fa zany tokoa ny tena fanehoam-pitiavana avy aminao Andriamanitra ray, satria misy fotoana mety anaty fisalasalana izay, fa rehefa mandre ny teninao izay tompo, rehefa mandre ny fanambaran'ny teninao, ny fahazavan'ny teninao izahay, dia afaka zany ahiahy zany, marina tokoa tompo hoe mety ho foana ny zavatra rehetrarehetra, fa ny zavatra fantatray androany fa velona ny mpamonjy anay. Tompo tena tario izahay, hoentin'olona tsiraray avy Andriamanitra ray, tena andray an'izany fanambarana zany ary iraikitra ao am-ponay zany fanambarana izany Jesosy, ary tombo any anatina ihany, ary ho fanantenana velona ho anay isan'andro isan'andro, na manahoana ny zavatra mety hatrehanay Andriamanitra ray, ny zavatra fantatray Jesosy, ny zavatra tena aoka tena iraikitra ao anatinay ny fahavelomanao Jesosy Kristy, makasitraka feno anao izahay, satria fantatray fa tena nitany fanahinay ianao androany, na ho an'izay manaraka mivantana izany Jesosy, na ho anay tonga teto amin'ity toerana ity, raha eo makasitraka ny voninahitra dia aoka ho anao rery ihany, fankasitrahana ny fanomeza amboninahitra. Alleluia, amen.
tsika tiaka mafy an'Andriamanitra. Dia izay ny fotoanantsika, dia misaotra anao koa izay manaraka anay amin'ny Facebook tena makasitraka anao izay dia samy hitahin'Andriamanitra. Tsika tsara raha avy amin'ny heriny tahaka an'izao indray. Veloma tompoko.